datim-pifidianana mbola tsy namoaka didim-panjakana ny gouvernemanta. Birao Tanora Tim talata maty nijoro tamin'ny fomba ofisialy. Lalam-pirenena fafito sy ny fetin'ny Paska niaina tsy toy ny isan-taona ny mpandeha. Manatitra ny arabatombo kilasy tongo vavy tonga soindray tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no manasananao hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fiatrehana ny fety avy hatrany tsy ahafantarany malagasy ny andro fety intsony ankehitriny ny fahasahiranana miantraiky isan-tokantrano atao ny andavanandro ihany ny fiatrehan'olona izany andro fety izany. Tsy misy ny vola homanina manokana, tsy manana fandaram-potoana ivoahana ivelana Antananarivo ihany koa amin'ny andro fitsangatsanganana noho ny fitediavana tsy maintsy atao. Germaine Menjanary sy Taiziniana. Ety Anosy tsena lalamby no misy anay amin'izao fotoana ifampiresantsika izao iarahantsika mahita moa zany fa hoe sabotsy androany sabotsy ao anatin'ny herinandro masina fotoana anamariana ny fetin'ny Paska ihany koa. Raha ny tazana ety atoerana dia mbola mifanaretsaka ny olona ao anatin'ny resaka hoe fitadiavana isan'andro mivarotra sy mifamezivezy amin'izay hoe fitadiavana isan'andro izay. Ny aloha antanitsika izy ireo hoe manahoana ny fomba fiatrehan'izy ireo ny fetin'ny Paska izay, manahoana ihany koa ny fandahara-potoana ho amin'ny mety alatsinainy ny Paska izay. Misy nanomana manokana ve ary manahoana ihany koa no mety toy ny fitadiavana isan'andro ao anatin'izao sabotsy, alahady ary ny alatsinainy ny Paska izay. Tsena zao mamay mihitsy ny tsena amin'izao satria ny olona koa manomanomana amin'le fety ho avy dia tsy dia misy tsena. Surtout arakaraka le qualité an'le zavatra amidinao zany dia mazamazana aloha satria vidim-piainana koa efa miakatra. Manomanana fety zany amin'izao rozokony tsena ato moa mbola tsy mandeha mihitsy le olona ohatra amin'le sakafo daholo zao mandeha amin'izao. Ny antsika zao amin'izao mantsy baolina ny amidy tsy dia mandeha mihitsy le tsena amin'izao. Le vidim-piainana koa moa efa miakatra be. Fety kely fotsiny eo. Fitadiavana zany tsy mety mitady foana ianao na fety ary. Tsy dia hoe miditra be le vola fa mahita kelikely foana fa tsy dia misy be. Matoa zany mivarotra ohatr'izao dia tsy fisina. Ny fiainana koa efa sarotra loatra. Vidy vary ianao zao taloha ianao zao mividy vary telo kapoaka mifarotsaka zao lasa roa kapoaka. Inona ny fety amin'izany fa dia eto aloha zany aloha mivarotra fety eto aloha. Zay ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireto ponina Antananarivo ireto mahakasika an'izay hoe fanamariana ny fetin'ny Paska izay sy ny kenikenina ao anatin'ny tokantrano moa zany. Mitaraina avokoa ny ankamaroan'ny olona amin'izay fitadiavana isan'andro izay. Fandao antanitsika kosa hoe manahoana ny mety fiatrehan'izy ireo ny alatsinainy Paska izay. Inona ny fandahara-potoana ho an'ny ankohonana manodidina an'izay. Zay aloha tsy dia hoe misy fanomanana firy. Tsy dia misy fanomanana firy satria le fiainana raha malala mafimafy ihany. Mitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana angamba izao no atao amin'ity fety amin'ilay didim-paka amin'ny ravaka pitso io. Dia mazamazana zao fandaniana ao an-tokantrano ny vary ao miakatra. Olona nomanina azy zao maivamaivana ihany zoko le tsena ho atsy mandeha. Mety anaty ohatra mihitsika be nakana entana daholo le vola hoe mba hoe hanomanana an'le fety nefa le entana raha tsy mety lafo mihitsy. Mba sakafo zao mba voahomanao zao le didim-paka ve. Tsika mety eto toerana ihany ihany mba mbola mifariparitra ary tsika amin'izany zoko fa hariva zay hohanina. Varotra maraina aloha zay ka dia atandro mandehandeha mba manao mba mandehandeha mba fety ny antsy dia mba mandehandeha zany. Ohatra hoe sakafo fotsiny mialohan'ny ilana ao an-trano dia mba mandehandeha. Sangy fiainana koa zay fa mihasarotra be. Raha fiainana taloha zany hafa mihitsy efa fiainana amin'izao fa tena sarotra. Tamin'ny andro fitondran'ny Ravalomanana ohatr'izao zany ny fiainana. Izao nefa ny fiainana amin'izao tena hitako sarotra mihitsy. Ina mahatonga anao hoe hafa be tamin'ny fitondran'ny Ravalomanana ny vidim-bary tsy mba misy an'izany efa 5 000 mahery zany. Amin'izao efa ohatriny. Tsisy dikan'izany ray alina zany. Nefa ny taloha zany ray alina zany tena hitako tena mahazo zavatra sy ilainao zany. Dia manao sakafo ao an-trano zany zao amin'ny fety zao.
dia mihinana mandro tsaramaso anao dia efa vita ny fety. Raha koa zany akoho ohatriny fefany amin'izao ny akoho fefany taloha ohatriny. Zao fa ohatriny amin'ny fefany amin'ny akoho. Tsaramaso ary zao fa ohatriny akoho ny raikiraika poka. Arak'izay dia tsapatateraka hoe mizaka ny mafy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zara raha manao fety ho an'ny ao an-tokantrano. Manahoana ny fandraisana andraikitry ny fotoanam-panjakana manoloana ny olana trehan'ny vahoaka malagasy amin'izao hatraizay ihany koa no tena fandraisana fepetra matotra amin'ny famahana ny olam-bahoaka amin'ny ity resaka sosialim-bahoaka ity. Hatreto zany dia valala voatango ny vahoaka malagasy sahirana ihany koa miatrika izay fiainana andavanandro izay. Sahirana ny malagasy tsy afaka manao fety sy loka matsiro intsony rehefa fety tahaka izao. Ambany fanjifana ny vorona tony tsy amin'ny digue Ambotrimanjaka. Ankoatra izany efa dia hiarany tsy fandriam-pahalemana ka vilitoerana ihany koa ireo mpiompy sy ny mpivarotra. Fanadihadiany Avitra Solondrabe sy Andry Rakotomalala. Tsy mandeha ny tsena eny amin'ireo toeram-pivarotam-borona ao anatin'izao fetin'ny Pasika izao. Tsy nahita mpiovany firy nefa ny vidiny noharina tamin'ny tondasa fa manodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 7,000 ariary arakaraka ny habeny. Nanano sarotra ny nakafeo sy sary ireo mpivarotra noho nitahotra amin'ny tsy fandriam-pahalemana miatra amin'izy ireo. Nisy ihany nefa nosany teny fa nisafidiny tsy ampiseho tarehy noho izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay ka nanaovany antsoantso ho an'ireo tompony andraikitra. Raha tamin'ity aloha zao raha ohatra misy mihoatra ny isa-taona ohatran'ny hoe tsy dia afaka loatra ilay tsena ohatra mangingina ilay tsena. Toy tsy ilay olona veny fa hoe eo amin'ilay tsy fisian'ilay olona tsy manam-bola veny olona sy ahoana hoe tsy te hakalaza an'ilay fety tsy roa zao gisa lafinay zao tamin'ny maraina. Miantona nampiakatra azy aloha dia ilay vidim-piainana miakatra dia miakatra koa ilay sakafon'ilay biby dia tsy maintsy mampakatra koa zany ilay tatsa amin'ilay angalana anazy satria mitombo masika-rena. Ny fiainana mifandriam-pahalemana ohatra ilay mivarotra hoe somary mitaitaina kely ihany amin'ny alina izay tsy dia matory loatra satria amin'ny toerana ny ala-botra ara dia misy eny an-tanàna dia izay ny ohatrany hoe mampitaitaina anay zany amin'ny izay mivarotra tsy dia hoe tsy azo dia hoe misehoseho loatra amin'ny fivarotana raha vao hoe fantany hoe malafo be anao dia izay ohatranay zao ohatrana amin'ny tokana izay efa vononay mandeha dia izay ny tsy izay ny ohatrany hoe mampitaitaina anay foana. Hita taratra amin'ny fanjifana ireo akoho amam-borona ny fahantrana lalina lalovan'ny vahoaka malagasy. Mihena toy ny fenantitra ny mpanjifa isa-taona tsy hafa manoatra nefa ny saramba-be vahoaka noho ny vesatry ny tsy firarahinana ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana. Manodidina izay vaovao izay ihany miaina isan-taona ireo olona manana fahefa-mividy afaka mivoaka an'Antananarivo rehefa andro fety tahaka izao. Hita sy tsapa ny fasahirana ny tsirairay ho an'ny teny amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana manokana dia vitsy ireo mpandeha niazo ny lalam-pirenena fahafito tamin'ity fety ny Pasika ity. Zavandriamahefa sy Andry Rakotomalala no mitatitra izay vaovao izay. Nahitana fianantsy tony tamin'ny herintaona ireo mpandeha miazo ny lalam-pirenena fahafito amin'ity Pasika 2024 ity. Raha ho an'ny androany sabotsy alohan'ny Pasika, somary nangingina ary toy ny isan'andro ihany ny fahabetsahan'ireo olona tonga teny amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana. Raha asika mahita amin'izao moa zao ny eto amin'ny garotiera amin'izao fa hita hoe misy fianany ny mpandeha tamin'ity fety hoe tsy hoe izay antony manokana fe hoe fahasahiran'ny olona sa hoe ninona fa hita amin'izao zany hoe tena miena amin'ny mpandeha azo lasaina hoe miena zany. Ny makany ambositra sy fianaratsoa no nahitana fihakarankely ny isan'ireo mpandeha raha noharina tamin'ny isan'andro. Ankavitsiana kosa ireo miazo ny tapany Atsimon'ny Nosy toy ny makany Toliara sy ny Manakara. Raha ny fahavitriny aloha zao dia tena hita hoe miembotra satria raha taloha zany zay malasa tomobile enina 5 ny ray andro raha fa fotoana mipaka ohatran'izao amin'izao 3 tsy feno ary ny sasany ary tena le olona zany tena hita hoe tsy manam-bola le olona fa tena efa mafiady daholo. Ny lalana mampitebiteby azy ny sakafo mampitebiteby azy dia manahirana be le miresaka an'le izy. Entitra amin'ny fanaraha-maso ireo fiara miainga kosa ny tompona andraikitra eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny fitandrovana ny ain'ny mpandeha no tena zava-dehibe ho ny fanazavana. Ireo moa zany nenay misy an'le hoe contrôle départ vavady ao ireny mandalo tsirairay ao daholo ny fiara ny tena jerenay zany zao dia ny avo ny entany tsy ohatran'le 080 iny zany ny ezahanay ho respectena. Ny saradalana tsy niova mihitsy nenay fa nisy ka anankiray sy roa ihany zany fa efa nandraisana efa hipetra izay nasonaina merim-bola le fiara.
raha ho an'ny teny amin'ny garamaki andotam-penaka manokana dia vitsy ihany koa ny mpandeha raha nampitana tamin'ny tondasa ho ny fanazavana. Lafim-baovao hafa tanteraka lavon'ny balany namany tetsy Antanimoro i Jafar raindainy amin'ny jolapankakeriny rehefa avy nentin'ny zandarmeriam-pirenena misahana ny elokabehivava nangorona ireo fitaovam-piadiana saika ampiasaina amin'ny fanafiana farany ho tanterahany miaraka amin'ireo namany. Fitaovam-piadiana izay ny mpitandro filaminana ihany no voatondro fa nampiasa izany araka ny fanazavana. Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Resaka sendra nivoaka ny namantarana fa hanatanteraka fanafiany Jafara sy ireo namany aty ivelan'ny fonja vatany vao mivoaka ny tenany. Nisy ny fanadihadiana natao ary nolazainy ny toerana nanafenana ireo fitaovam-piadiana entina hanatanterahana ny fakana-keriny no kasain'izy ireo. Natao ny fanadihadiana ka teny akady efa-joro nahitana ireo bala maro sy basy mahery vaika miisa 4 ireto. Efa ny taona 3 sy 4 arivo nahafantarana ny Jafara ary nandray anjara feno tamina fakana-keriny ihany koa na dia tany amponja aza ny tenany. Olona 4 nitondra kodiaran-droa no tsikaritra teny amin'ny fiakarana Tanimora ho maly alina ary nisy iray tamin'izy ireo nisongona ny fiara nitondra ny Jafara. Avy dia nitifitra izy ireo ka navoatifitra zandary iray teo amin'ny tanany sy i Jafara izay nitarika tamin'ny fahafatesany. Ny 20 marsa lasa teo zany dia nahazo vaovao zahay teto fa avy amina olona zany nivoaka avy any Antsefa izy io fa i Jafara sy ny namany dia mbola mieritreritra ny hanao fakana-keriny ary mananamana izy ireo zay tsy migadra zany hanampena izy ireo amin'ny resaka fakana-keriny mandeha amin'ny fiakarana iny mahita moto rola tonga dia mandeha dia mifonsa dia eo vao hoe zany tsisy isainana fa réflexe fotsiny sisa hoe ahoana natao dia raha malitifitra izahay zay moa tsy samy manenjika ana satria ny aina aloha no ambony indrindra dia nitazona an'le toerana aloha ny fanadihadiana natao teto aminay teto zany nandrindra zay fotoana zay dia nahafahana ary nisy voasambotra nilaza fa anisan'ny commanditaire andre nikidina am-pina reny zany Jafara na dia any amponja ary izy ary rehefa mahazo ny vola zareo dia misy manatitra ny anjara volan'ny Jafara. Itony zao basy itony zao mpitandro filaminana ihany mahazo ny tanany itony. Itony 765 itony ity zao jereo mody kelikely fa io zao ny basy nampiasain'le jola. Maro loatra ny basy niparitaka tao arian'ny 7 sy 4 arivo. Efa matipaika ny fomba fiadian'ireo jolara ny fanazavana ary heverina ho manana fahalalana mitovy amin'ny tafika izy ireo. Tsy vao izao no nahitana fitaovam-piadiana mahery vaika izay tsy misy afa-tsy ny mpitandro ny filaminana ihany no afaka mampiasa azy no miparitaka ary ampiasain'ireo olon-dratsy. Mampametra-panontaniana andrehetra ny tranga tahaka itony amin'ny hoe tsy mbola misy feno fanadihadiana lalina sy azo tsapahitanana mahakasika ny fomba famoahana na ny mety fiarah-miasan'ireo jola sy ny mpitandro ny filaminana na ny tafika ambadika izao rehetra izao. Ny vahoaka malagasy miary sy mitady ny fiainana tsaratsara kokoa hatrany no olona sibatra. Miorory ny tahotra ny ponitosy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana matetika loatra no hainoana fitarenana amin'ny faritra iny tsy samy voaka manoatra ireo olon-jaza anefa ny akamaroan'ny olona no ny fananan'izy ireo fitaovam-piadiana fanadihadiana eo amin'ny sary Andry Rakotomalala. Tsy misaraka amin'ny andavanandro ny ponitosy sy itsony koa ny fanafiana amin'ny tampiadiana tatoato ankoatran'ny olona ny herinaritra sy ny rano izay efa ahafantaran'iny faritra iny. Isan'ny hainoana fitarainana matetika ny eo an-tampony tosy Ambohidrapeto sy ny manodidina andranona ohatra ary ambany ala. Atody miady amam-bato ny mponina manoloana izany ka vao maika manamafy ny hiditra-ny rehefa misy tranga araka ny fanazavana ireto ponitosy misafidy ny tsy ampiseho tarehy ireto noho ny tahotra. Tosy aloha efa ela ihany ny quartier nafana fa aminay zany ho anay mandinika aty ivelany ohatra ny foana 2 minitra dia mirongatra indray afaka fotoana lavalava kely tena mitapediana aloha zalahy ianao zany raha miady aminazy tonga dia resy automatika mangovotra mihitsy ary ianao raha tratrany mandeha tena toroka aminao fa misesisisy teto ny varitosy amborana ohatra ny fanafiana voalina zao nisy fampitirana be mahitsy zay moa zany atao rehetra samy voaka fa dia mahaino fiambasy fotsiny tamin'ny herinandro ny faty neny ranony tsany tao tamin'ilay tato efa mianaka ny fokon'olona varia tamin'ny telefata zany anafika zay tokotra ny atao bigobosy ny entany tena matetika aloha maheno olona ohatry ny hoe nisy voaendaka indray tary nisy voasakana misy lasa ny telefôna misy ohatr' izany io moa saika angamba mifaritra rehetrarehetra fa eto zao fa
itosy zao tena lasa tena betsaka mihitsy. Manao antso amin'ny mpitandro ny filaminana trano ireo mponina mba hanohy ny fidinana ifotony ho fampandrinany filaminana. Ohatra misy ihany aloha mandalo ty le mpanao la ronde mandalo ty andro zareo ny polisy zany mandalo ty dia ny gendarme fa tsy dia tena matetika ohatrany hoe indraindray rehefa hoe fa misy zavatra mafampana zay ohatra mandalo zareo satria tsy ampy zany le entourage ataon'ireo polisy ny gendarme fa matetika zany amin'ny alina entre ny eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 3 tena mahamay mihitsy raha itosy fa en général ohatra ny lasa namanamany daholo le izy dia tsy fantatra hoe iza no tena iza le tena mpanao ratsy sanatria ve mpitandro filaminana sa ny namany sa olona tsy fata mihitsiny. Raha maheno vokotany dia matso polisy dia tonga zareo fa matetika efa vita ile action vao maheno vokotany dia ny matso polisy raha ohatrany tsy dia misy vokantsony le zavatra. Marary anatin'ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny sosialy ny asa tsy misy, ny vidim-penina mitangan'izay tsy izy, ny fidiram-bola tsy zarizary, ny kely ananana manjavona anatin'ny indray mpimaso ary ahina anaraka hatramin'ny aina mihitsy indraindray. Pejy ny politika olana ara-panentanana sy serasera no fototra voalohany amin'ny olany fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana hoe ny firaisamonim-pirenena roy. Nabaran'izy ireo fa ho sarotra ny azona fifidianana madio mangarara ary ekeny rehetra raha ny lesoka hita hatrany am-boalohany amin'ny fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana. Tati-baovao ny Germaine Mejanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Taiziny Aina. Efa hatrany am-boalohany no nisy ny tsy fahatomombanana ny fanomanana ny fifidianana amin'ny titaona 2024 ity ho ny firaisamonim-pirenena roy. Ny voalohany volana oktobra no nambara fa anomboa ny fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana saingy efa tapa-bolana aty aorian'io daty voatondro io vao nandeha ny fanatanterahana izany. Tsy dia tena hoe nahitana fiovana be raha mihoatra ny ralina, tsy dia tena nisy fiovana be raha nietrehitra zao tsika hoe ao anatina refonto zao dia mbola tsy mahatratra 10 tapitrisa nisan'ny olona tamin'ny volana mars. Izany hoe raha jerena dia 9 600 mahery eo zay ny tapitra navoaka ny CENI dia ao anatin'io nefa mbola misy karazana zany hoe nisy audit nataon'ny OIF zany tao anatin'izay ny audit nataon'ny OIF hoe hijerena mety anomalie tao anatin'izay tao anatin'io lisy mpifidianana io dia nahitana hatreto zany tany amin'ny resaka numéro anakaratra no nasiany critère tao anatin'izay dia teo amin'ny 200 000 teo zany hoe rehefa nijerena 3% an'ilay fitambarambe hatreto no mbola misy anomalie. Nanampitrotraka io olana io ny filazana fa ralina indray no natao fa tsy fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana ho hiatrany ny fanazavana. Tsapa fa ny lisy mpifidianana dia nataon'ny olona ohatrany hoe ny fanoratana anarany ohatrany hoe mitovy amin'ile tamin'ny ralina ihany zany hoe mieritreritra izy hoe na makany na tsy makany dia mbola ao anatin'ny lisy mpifidianana foana. Ny vaovao tsy dia tena ampy loatra mahakasika an'izay. Misy toerana koa tsy dia ampy loatra ireo agent recenseur indrindra moa ny tena mampananay amin'izao fotoana izao zany dia le hoe isika mieritreritra efa tapitra le fotoana andehanan'ny agent recenseur makany an-trano fa eto indray ny olom-pirenena no makany an-trano tonga makany an-fokotany azafady mba manoratra ny anarana ao anatin'le izy dia nefa izay fotoana izay zavatra izay tena mitaky karazana hoe sensibilisation zany na resaka fanentanana ho an'ny mafy be ho an'ny olom-pirenena tena fahafantaran'ny olona information sy communication zany tena zavatra ngezabe ao anatin'izy. Ho an'ity fikambanana sivily ity dia nambaran'izy ireo fa sarotra ny ampisy fifidianana madio sy mangarahara ary ho ekendrehetra raha ny fisotrony raharam-pirenena sy ny fanomanana izany ankehitriny. Olana goavana ihany koa ny tsy fatokisan'ireo mpisaitra ara-politika ny voamiera-misahana ny fifidianana na ny CENI. Mifandraiky amin'izay vaovao izay marisarisa amin'ny fifidianana ny mpikambana sasany ao anatin'ny fitondrana ka mahatonga ny didim-panjakana miantso ny olom-pirenena mbola tsy nivoaka hatramin'izao. Ny fifidianana ihany anefa no ampilamina ny firenena. Fifidianana madio sy mangarara no takin'ny rehetra ao anatin'izany. Zavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Ny fahafolon'ny volana febroary lasa teo no namoaka ny tolokeviny sy mahakasika ny daty anatanterahina ny fifidianana ho filoham-pirenena ny teo anivon'ny CENI na ny voamiera-maleo tena misahana ny fifidianana.
efa lasa tany amin'ny gouvernemanta io datina voaka ny CNU ary efa nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Roa volana taty aoriana nefa mbola tsy namoaka ny didim-panjakana miantso ny olom-pirenena ifidy ny gouvernemanta. Toe-javatra izay mampametra-panontaniana ho ny mpanaraka raharam-pirenena satria tsy tokony ho sarotra ny mamoaka izany raha tena mifanara-tsaina ny samy ao anatin'ny fitondrana. Izay le tsy mbola fivoahany didim-panjakana izay no mahatonga mieritreritra ny hoe tena vonona ny anao fifidianana tokoa ve zany ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Dia raha valiantsika io dia fanamaly ny prime ministre hoe tsy maintsy hisy fifidianana. Prime ministre efa namaly. Ministre anankiray tao amin'ny gouvernemanta koa efa nilaza nanitrikitrika fa tsy maintsy misy ny fifidianana. Fa ny zavatra mahalasa ny eritreritra dia ny hoe ilay mbola fiantonana ilay famoahana ilay didim-panjakana. Ao amin'ilay mpitondra fanjakana zany dia misy ny tena hoe iroso amin'ny fifidianana. Resy lahatra amin'ny anaovana an'izany fa mety misy koa marisarisa tsy te hitarika ao amin'izany raha misy ny tena fiombonan-kevitra eo mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe tsy maintsy anaovana an'izany fifidianana zany dia tsy ho tokony ho ela ny famoahana an'ilay didim-panjakana ary tsy tokony ho zavatra manahirana ihany koa ny firosoana amin'ilay hoe fikatsahana ny vola hoentimanana an'izany. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany anefa no ahafahana miala amin'izao krizy maro lafy misy eto Madagasikara izao ho ny fanazavana. Kanefa ny tsy fisian'ny fifidianana dia tsy andamin'ny zavatra mihitsy fa vao mainka anakorontana azy. Fa ny fisian'ny fifidianana izay tsy irindra araka ny tokony ho izy koa amin'ny lafiny maro dia vao mainka koa anasaro zavatra. Eo zany tsika tonga amin'ny hoe terendoza roa ka dia sahirana isika menakavy. Azo heverina ny andraisany vondrona iraisam-pirenena fanapakevitra entitra raha toa ka mbola menitsy miaino ny teny mita nataony Masovo miasa sy monina eto amintsika iny ny ministry ny atitany sy ny fitondram-panjakana ho ny mpandalina tantara akademisianina Ranjatoery Arilala iteraka disadisa politika ary mety ho tonga hatrany amin'ny ady an-trano eo amin'ny samy malagasy ny fanapakevitra tsy ampiverana no raisy ny mpitondra fanjakana ity fanadihadiana. Manaraka kaikin'ny raharam-pirenena sy ny toedra raha misy eto amintsika ny raisampirenena ary efa endrika fampitandremana ny Madagasikara sy ny mpitondra eto amintsika iny teny mita nataondreo Masovo miasa sy monina eto amintsika ireny ho ny mpandalina tantara no sady akademisianina Ranjatoery Arilala. Ny fisindren'ny fanambarany ireny zany dia azo jerena amin'izay lafin'izay hoe misy endrika fampitandremana. Ny dikan'ireny ve zany dia ny hoe raha toa ka mitohy amin'io fanakatsakana io zany ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia hanana an'izay fanapahakevina ireo firenendehibe izay nanao n'ilay fanambarana. Tsy fantatsika izay mbola ao ambadika izany fa araka ny voalazako teo azo raisina ho endrika fampitandremana ireny. Tsy mahay maka lesona tamin'ireo tantara efa nisy teto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitondra ankehitriny. Iteraka korotana sy fifandonana amin'ny samy malagasy io fanohitohinana ny fahalalana maneho hevitra io ho ihany ny fanazavana. Satria raha mahafantatra ne teo amin'ny tantara ny firenentsika raha nanomboka teo amin'ny repoblika voalohany mandalo amin'ny repoblika faharoa mpaka ty amin'ny repoblika fahatelo sy fahaefatra dia zavatra nitranga foana teo amin'ny tantara ny firenentsika ny hoe rehefa misy ny fanohitohinana ny fahalalahana maneho hevitra na ho avy amin'izy zany na ho amin'izy dia miteraka disadisa politika mandrakariva izay tsy mampitondra zany fa vao mainka mahatonga fifanenjanana amin'ny endrika samihafa ary hitarika ho any amina endrika fifandonana mahery vaika aza. Tsy ho zaka ny toe-karena malagasy intsony anefa raha amin'izao vaninandro izao hanohisy ny fifandonana sy ny korotana eto amin'ny firenena. Tsy miendrika ny malagasy intsony izany ho ihany ny fanazavana. Anjara andraikitry ny fanjakana no mitandro izay filaminana izay ao anatin'ny fifanajana sy ny fametrahana olo ara-pahamiana ny fitandrona izany. Anafaingana ny fialana izao fitondrana izao eo amin'ny sezany filazana nataony prefena Antananarivo izay nanamafy ny nota navoakan'ny ministry ny atitany ho ny Antokotrokafo Androany. Nambarany fa tsy misy vahaolana afahana mitazona seza afa-tsy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka faran'izay aingana. Germaine Mejanary, Tairina Ranary Nirina. Tsy hitondra fitoniana velively ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministry ny atitany na ny nambarany prefektura Antananarivo momba ny fahafahana mamoro vahoaka hoy ny Antoko Otrikafo.
zo fototra ny fanehoan-kevitra ka tsy ho hitsakitsaina. Tsy ny mpanao politika ihany mantsy no voakasika io filazana io, fa ny sarababem-bahoaka no tsindriana amin'ny alalan'ny fahefana mba tsy aneho ny heviny amin'ny fomba hitondrana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Mitady fitoniana ve ianao dia ny vavako no idinao, milatriny amin'ilay fomba fiteny aloha fa ny vavako no mety ny mihidy fa ny tanako sy ny tongotra mety afaka hitsipatsipaka ihany. Zay aloha le izy dia zay ozy hoe raha resaka fitoniana dia diavin'ny mpitondra fanjakana veriko ihany. Misy olana iaina ny firenena amin'izao fotoana izao dia io ny vao le fanapahan-kevitra raisin'ny préfet sy ny note navoaka ny ministre ny intérieur sao dia vao mainka hanafaingana ny fialana ny mpitondra fanjakana na ny fianganana ny mpitondra fanjakana eo amin'ny sezany sao dia oly hoe mifanohatra amin'ilay fanapahan-kevitra raisina na ny hevery mpitondra fanjakana ny misy eo ka mba tokony eritreretina ihany ny zavatra sahala amin'izany fa veriko ihany rehefa tapa-kevitra ny olona andray ny fepetra rehetrarehetra verina hoe anohatra na mifanohatra amin'ilay raisin'ny mpitondra fanjakana tsy mbola nisy nasakana an'izany zany teto. Tokony hitovy eo anatrehany lalàna ny rehetra ho hiatrany ny fanazavany. Rehefa samy tsy mahazo mamory olona dia mitovy avokoa fa tsy tokony atao amin'ny tanila ilay didy avoaka. Tiana resahana manko dia ny hoe avoaka ilay noty nefa ny zavatra misy miara-mahita ihany hoe ny mpitondra fanjakana sy ny pombazy totra ny afaka manao hetsika ihany amin'izay tiany atao. Fa ny aty amin'sehatra ny fanoherana kosa ohatra ny voasakatsakana amin'izay hetsika rehetrarehetra heverina ho atao. Dia mipetraka zany ny fanontaniana hoe fa inona ny tahotra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao mahatonga azy mandray ny fepetra rehetrarehetra tsy ahafahan'ny olona mivorivory. Ho an'ny otrik'avy zany dia tsotra be mampiseho endrika na tahotra efa amin'ny mpitondra fanjakana zany satria raha zao zavatra misy zao zany dia ohatra ny hita hoe na ny lalitra mandalo ary zany dia heverin'ny mpitondra fanjakana mety hampiongana ny sezany dia zay ny mahatonga azy manao an'io fomba fihetsika rehetrarehetra io. Raha tena te hitazona ny sezany fitondrana ankehitriny ary raha mbola mihevitra ny hitazona hatramin'ny farany ny fotoam-pitondrany ny fahefana dia ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka no tokony ho hatsarainy ary ny fametrahana lalàna mitovy na ho an'ny mpitondra na ho an'ny antoko-mpanohitra. Fanampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo tanora mandrafitra ny tanora tiako Madagasikara ao anatin'ny komina Talatamaty nitarika izany ny birony Komtima eny an-toerana. Nanangona ny vaovao Germaine Mejanary sy Tahirinaina. Izy enina mianadahy no mandrafitra ny birony tanora tiako Madagasikara ao amin'ny komina Talatamaty. Voafidy ho filoha hitarika izany Andriamatozo Rivo Arson no mafisy ny filoha vaovao nandritra ny fandraisam-pitenenany fa mila say ary vonina hijoro ny rehetra ary miainga amin'ny tanora tima izany. Voalohany fandraisana andraikitra mila mandray andraikitra sika fa manarak'izay mila mijoro amin'ny marina ao anatin'ny famaninana izay dia mbola takiana ihany dao mila mijoro amin'ny marina fa tena manarak'izay ao anatin'ny mpianakare hoe ireo zavatra takiana amintsika ireo dia fasahina mila mahasay isika fa efatra farany ao anatin'izay dia fahavononana dia io fasahina io zany tena tsindriko mafy ao anatin'iny hoe ireo zavatra takiana amintsika iny. Efa niasa ary mbola hiasa ny tanora tima eto Talatamaty ady atrehina aloha hatreto dia ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Manentana foana hoe mandraisana andraikitra entaniny olona isoratra anarana ary rehefa misoratra anarana dia entany indray ny olona mba anina moa zany iverifie an'izany anara-maso an'izay anarana fokotany izay fa dia tena hoe raha mahatsapa ianao fa misy tsy mety amin'izao iainantsika izao eto amin'ny firenena dia andao iray ina andao atambatra ny hery andao itsika hiaraka anova zavatra eto amin'ity tanàna ity inona le hoe anova zavatra anentana ny olona hifidy zay zany dingana voalohany ary zava-dehibe loatra zany fa raha tsy mifidy tsika dia tsisy dika mihitsy ny fimelomenomantsika fotsiny ambadika any hoe sarotra ny fiainana potika lalana lafo ny vary fa antsika maneho an'izay. Misokatra ho any rehetra ny tanora tima ho hiatrany ny fanazavana ka anaovan'izy ireo antsoavo ho an'izay te hiditra ho mpikambana. Isy ny hetsika maro izay ho karakaraina mba ho famporosiana ny mpikatroka ho an'ny fanavotana ny firenena ka isan'ny dingana voalohany amin'izany ny fananganana ireo antenne isaky ny fokotany 20 mandrafitra ny komina Talatamaty.
farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany miaina anaty atsika be ny ao Canada amin'izao olona roa no namony eny taorian'ny fandalovany oram-panala na tempête de glace betsaka ny fahasimbana indrindra ny tao Montréal atry ny alina atokantrano manodidina 10 mihetsy no tapaka herinaratra. Jessica Miray, Mathieu Princy. Toy izao ny zava-nisy tany Montréal Canada nandritra ny fandalovany oram-panala. Tapatapaka avokoa ny hazo, misy milatsaka amin'ny fil mitondra herinaratra ka mirehitra avy hatrany. Betsaka noho izany no tokantrano tsy nanana herinaratra hatramin'ny androany. Ity ny fahatapahana goavana indrindra tao Canada hatramin'ny taona 2019. Tokantrano manodidina ny 10 mihetsy no tsy mbola nisy herinaratra hatramin'ny alina. Efa betsaka kosa no niverina, saingy misy ihany koa ny tsy hiverina ratsy amin'ny alatsinainy izao raha ny tatitry ny Prime Ministre ao Québec. Olona roa ny fantatra fa namony ainy hatreto. Ny iray ny anjarany hazo, ny iray kosa naratra, ny latsahany sampakazo raha izy nanadio ny tokotany iny. Anisan'ny oram-panala na tempête de glace mafy indrindra ity nandalo tao Canada tamin'ny herinandro iny ity. Nahatratra 3 hatramin'ny 4 cm ny oram-panala ny latsaka nandritra ny ora maro. Raha ny fijoroana vavolombelona taona iray mitianakaviany iray, ity angamba ny tempête de glace mafy indrindra tao anatin'ny 20 taona izay. Hatramin'izao manodidina ny 0 degré Celsius ny maripana ny antoerana ary mandrivotra be ihany koa. Mbola betsaka araka izany ny azo ahina ho tapaka. Manao antsoavy ny tompon'andraikitra ny antoerana, ny tsy hivezivezena eo aloha sy ny fanantonana ny fil mitondra herinaratra isorohana ny mety ho loza. Tapitra ny fampahalalam-baovao mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany ahoana mariny Global News izay no arahinao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Everything Everywhere All at Once izay kosa no lohatenin'ny horonan-tsary raha eto amin'ny fahitalavitry ny NBS amin'ity alina ity ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafy ary miraranao hanao fety pasika sambatra veloma tompoko.